vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandetety sy mba nanisik ampunyang palay aminira eno idirana sy androsona ao anatin'ny tokatrantsika mianakavy amin'ity fandarana eto amin'ity fahitalavitra ity pasteur Audon Andrianatenaina avy eo amin'ny trano favana vaon'ny oloko fohy be Tananarivo no miaraka amintsika mianakavy eto tapitanana ny Tulia reto tononona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana ho antsika manaraka ity fandarana ity mety mametra-panontaniana ianao manao hoe famisinina no tonga eto Tuliary ny mpanompon'Andriamanitra avy any Antananarivo avy any izay ao amin'ny trano favana vaon'ny oloko eto Tuliary miaraka amin'ny trano favana vaon'ny oloko avy any Antananarivo avy any dia manatanteraka fitombe mpanafana 2023 fitombe mpanafana 320 manatanteraka an'izany zay satria dia tsapanay ao amin'ny tontolo ara-panahy satria miasa eo anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mahatsapa ihany ato amin'ny tontolo ara-panahy hoe misy zavatra tena mampahory ny akamaroan'ny olona amin'izao vanim-potoana izao betsaka ihany koa ireo sakana amin'ny endriny maro eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy noho ny fahatsapana an'izany indrindra ry havana no namangin'Andriamanitra anay ary nanatanterahana an'ity fitombe mpanafana 2023 ity zany hoe maro loatra ireo olona mpijalian'ny devoly amin'ny resaka famisaviana sakana rakasa sakana rabola fikorotana tokatrano sasany aza vao manomboka norina tokatrano mbola anatin'ny fifamofona dia efa misy olana sady zany zavatra zany ry havana tsy misy zavatra tongatonga ho azy fa tena misy fanahy miasa ny ambadibadika rehetrarehetra any eo ihany koa ny resaka fanahana trosa tsy mety tafariny ianao fa ohatrany misy fanahy mibaiko anao zany manao hoe andana mitrosa ary amin'ny fianakaviana ohatran'izao amahana an'ity olana amin'ny resaka trosa mahazo anareo ity ka noho izany indrindra no antom-pisiny ty fitombe mpanafana ity zany tsy hanavahana anara-piangonana tsy hanavahana antokom-pinoana tsy hanavahana endrikendrim-pivavahana fa tena hoe zay zany mahavaon'ny oloko ny vaon'ny oloko izahay ato amin'ny trano vavahana vaon'ny oloko dia nomenany zany iraka izany na izany mission zany anafaka ny ampahoriana amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny fahafahana anasitrana ny marary noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy itory taona kasitrahana ary itory fanafahana ho amin'ny babo zany rehetrarehetra zany tompoko no antony ity fotoana ity vavaka aloha ny tenako satria mety efa azoazonao an-tsaina amin'izay no mety antony zavatra rehetra sy ny fandarana izay tanterahantsika moa zany amin'ity anio mahafinaritra ity mariako aloha fa etsy amin'ny trano vavahana vaon'ny oloko andabizy io amin'le trano vavahana ngeza be io zany no anatanterahana ity etsika ho amina fitombe mpanafahana ity vavaka ry aloha ny tenako mialohan'ny afatra foy ifampizarantsika dia ho alefa eo ihany ny témoignage izay fampizarana amintsika mianakavy rehefa aveo izany vavakantsika tompoko mankasitraka indrindra raha ihany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola afaka hitondra ny teninao hitondra fampianarana miainga avy amin'ny soratra masina ny mpanomponao raha izay ihany dia tsy manana ninina hifampizarana amin'reto mponiny Toliary reto tompo fa dia nao neny metraka ny teny eo am-bavako ianao ane no amangy ny fonony tsiraray avy ny fiasa ny fanamasinao ny hery ny filazantsara le amangy ny fonony olona na nkely na ny lehibe mba tonga azy ho babo ny filazantsara ary indray fanafahana avy aminao Jesosy ta io ary ny fandarina raiko
atrety ampanomboana katrany amin'ny fiafarany taio ny fitaovana rehetra ampiasainay mba tsy hisy sakatsakana ny rano Jesosy manrakotra n'izany rehetrarehetra izany hatramin'ny mpanompony sy ny fitaovana rehetra hovonina hatry ny anaran'ny ray irery ihany tononko izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary tompoko irosarintsika zany eo anatin'ny fanazavazava-kevitra foy satria tsy de lava loatra akory ny fandarantsika eto raha be indrindra eo amin'ny 10 minitra eo ny ten'Andriamanitra ifampisarako aminao de anaraka fijoroavam-belontsika rehefa aveo de izay no mameno ny fotoana rehetra amin'ity fandarana ity. Rehefa mandinika ny ten'Andriamanitra ary havana satria dia tsy vitsy ny olona mitaraina amin'izao vanim-potoana izao. Raha ny any Antananarivo any be de be ny karazan'olona zay mba nanana ny maizy azy any teo aloha mba na de tsy nanana farim-piainana ambony be ary de mba nanakanyko hoanina nanana an'izay fomba hiatrehana ny fiainana isan'andro fa ankehitriny ry havana de maro ireo mitaraina, maro ireo mitanondrika kivy satria de tena mitotongana tanteraka ny fiainany, raraka tanteraka ny fiainany ary de resy tanteraka eo anivon'izao fiainana ankehitriny zao. Zay ry havana no midika fa tsy misy fiainan'olona ravarava ho azy zany, tsy misy fiainan'olona potipotika ho azy sy mitotongana fotsiny zany, fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra mitranga eto ambonin'ny ty tany ty. Ary eo tiako amailo mihitsy hoe taiza ho aiza ianao taloha, nanahoana ny fandehan'ny fandrarana nataonao taloha, nanahoana ny varotra nataonao taloha, ohatry ny ahoana ny asanao taloha, nanana situation ohatry ny ahoana ianao, aiza ho aiza nefa ianao zao ankehitriny. Aza tafandromany ry havana hoe tsy mandeha ny fiainanao de izy ianao manao hoe lalam-piainana io fa ngamotsika rery ny mandalo olana, ngamotsika rery ny mandalo ady, ngamotsika rery ny mandalo an'izao fahasahiranany zao, aza varinany am'izany. Fa tsy voatery zay mahazo ny hafa de mahazo anao, ary na samy mahazo ny olona rehetra raha ny fahasahiranana sy ny fitotonganana sy ny fampiteam-piainana, ianao afaka hanana fiainana mitsangana indray, hanana fiainana miarina indray miaraka amin'Andriamanitra. Io ry havana tsy natao fandaniam-potoana zany ny fivavahana, ary zay raha tonga eto Tuléary miaraka amin'ny délégation avy amin'ny Antananarivo, tsy tonga aty zay hitsangatsangana, tsy tonga aty zay hiala voly, fa tonga aty zay ny ran'Andriamanitra mba hanatanteraka fanafana ho antsika mianakavy. Be loatra mantsy ry havana ny karazam-piainan'olona hitanay ao Antananarivo ao, zay potika amin'ny fiainany teo aloha, rava tanteraka mihitsy ny fiainany teo aloha, fa rehefa nanomboka nanompo an'Andriamanitra izy no ravana reo asana devolina napotika azy, nampitotongana ny fiainany, de maro am'ireo no manana fiainana mafinaritra am'izao fotoana zao, manana fiainana tena efa misandratra, ary de miaiky ny manodidina, miaiky ny ray tanàna hatramin'ny fianakaviana manao hoe hitanay reny fampitehan'ny fiainanareo reny, hitanay reny fitotonganan'ny fiainanareo reny, fa inona ny tena secret-nareo ao ambadika zao zavatra misy eo amin'ny fiainanareo zao. De maro am'ireny no mijoroavim-belona manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra nato zao anay, rehefa niaino ny tenin'Andriamanitra ny zarainy reto mpanompon'Andriamanitra reto zay, ary nankatohany zany, nanaraka vavaka délivrance, vavaka fanafahana, de niova ny fiainanay satria niala ny asana devoly de niarina ny fiainanay. Resako aminao eo reo pirofo azo tsapaitanana ny am'izany rehefa avy eo. Tsika nefa ny tsy manana hoe fotoana lava be olalaovinao anatin'izany, fa tsy maintsy lanjalanjaintsika arak'izay ny zavatra rehetrarehetra zay fampizarantsika eto. Ndao hijery ten'Andriamanitra isika atao amin'ny Exodosy toko 3 de amin'ny 17 sy ny 19 no mba ovakiko andraisatsika ataridalana zany androany ao anatin'ity afatra ifampizarantsika ity. Zao no ambaran'ny ten'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: Aro Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay any Egypta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataony ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony. De efa nidinao zao amonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany, hoany amin'izay tany soso malalaka, de any amin'izay tany tondra dronono sy tantely,
any amin'ny tanin'ny kananita sy ny etita ny amorita sy ny perizita sy ny evita ary ny jebosita atreo. Andriamanitra ry havana tena mahita ny fiainantsika zanak'olombelona eto ambonin'ny tany eto. Andriamanitra mahita ny fahasahirananareo aty amin'ny faritany Tuléar ety, eto amin'ny faritany misy atsika eto zany. Tsy miafina amin'ny tompo angery havany. Lay nanao ny maso ve dia tsy ahita ny zavatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainanao? Fatany zany. Tahaka ny nahalalany hoe ohatry ny ahoana ny zavatra miatra amin'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta tao. Fa 300 taona angery havana no nijalian'ny zanak'Israely noho ny nataon'ny Egyptianina. Ary ny Egyptianina izay anisan'ny tena matanjaka raha toe-karena tamin'izany vanim-potoana zany. Izy ny larana voalohany amin'ny hery tamin'izany vanim-potoana zany. Dia tena sady nampahory no nanandevo ireto zanak'Israely reto. Tsisy tany ny ainan'ireo zanak'Israely ireo fa tena natsapa ny jaly. Tena natsapa hoe anatina fahoriana lalina. Zao nefa ry havana. Nisy fotoana izy ireo tsy natsiaro an'Andriamanitra. Dia Andriamanitra koa anao inona moa Andriamanitra rehefa tsy mahatsiaro azy ianao? Inona moa ny azon'Andriamanitra atao? Na te hamonjy anao azy izy, ianao tao tsy taitra, tao tsy rototra, ianao ara tao tsy mararirary akory amin'ny zavatra mahazo anao, dia tsy netsika Andriamanitra nandritra amin'ny 300 taona. Lava ry havana zany fotoana zany. Zany hoe tao anatin'ny 300 taona tsy tonga saina hiverina amin'Andriamanitra, hitodika amin'Andriamanitra mihitsy reto zanak'Israely reto, fa tratrana fanahy manarona ny atodohany, manarona ny saina. Takona mitateraka mihitsy hoe ahoana no atao, fa dia niaritra ny fampahoriana nataon'ny Egyptianina tao izy. Tsy haiko hoe firy taona zay no nampahorian'ny devoly anao, firy taona ny ainanao tao anatina fahantrano, firy taona ny ainanao tao anatina fikorotana mpanambadiana lava, fikorotana tokantrano, fikorotana anara-pitiavana. Firy taona ianao ny aina tao anatin'ny trosa. Rehefa maha-olana rabola dia tsy maintsy mitrosa asy aloha amana an'le atsy, dia rehefa aveo indray amana an'le olana atsy indray mitrosa any amin'ny toeran-kafa indray aloha, dia nietsy tsy voaloha, nietsy mitomboka ihany, dia miavosa ny fahorianao, miamitombo zay tsy izy ny fijalianao. Nisy fotoana teto amin'ity Exodus toko fahatelo ity, eo amin'ny 12 moa zany, ary amin'ny 17 ka hatrany amin'ny 15 tonga saina ny zanak'Israely. Dia rehefa tonga saina izy hoe tsy kitiany ka manana Andriamanitra afaka mamonjy atsika, dia nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra izy, dia nangataka tamin'Andriamanitra manao hoe mafy loatra ny fahorianay Andriamanitra. Fa mba vonjeo re zay mba tsarovo re ny fifanekenao tamin'ny Abrahama razanay fa mahatsiaro mijaly zay amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina anay sy ny fampahoriana. Vao nitodika tamin'Andriamanitra fotsiny ry havana ny zanak'Israely, vao niverina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Isaia toko fa 7:12 marina ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, indro ny tanan'i Jehovah tsy foy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mare. Mahavonjy anao ny Andriamanitra ivavahanao. Lainanao ny sofina va ho lalo-dalovana, lainanao ny sofina va dia tsy andre ny antsoantsonao sy ny vavaka rehetra ataonao ny amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra. Ity fotoana amin'ny asabotsy ho avy zao ty fa 7 ny volana Oktobra taona 2022, fotoam-be-panafahana, fotoana anambarako aminao hoe inona ny mila takatrao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga anao andray fanafahana eo no eo, andray fanasitranana eo no eo. Tsy afaka ray volana, tsy afaka herinandro, tsy afaka tapa-bolana, fa eo no eo. Fa afaka mbola miasa amin'izany Andriamanitra ry havana, afaka mbola miasa amin'izany ny Jesosy zay toriko aminao. Ary mahita an'izany be dehibe zay ao Antananarivo ao, any amin'ny faritra rehetra andehananay mitorona filazantsara, fa tena miasa Andriamanitra, ary raha miasa izy tsisy masaka anazy. Zao no nitenen'ny Jehova tamin'ny Mosesy, ilay olona nirany hanafaka ny zanak'Israely. Ry Mosesy hitako ange ny fahorian'ny oloko hitako tokoa
koa ange ny fahorinin'ny olo ko hoe zay ao Egipta ao e reko ange ny antsoantsony sy ny fitarainany ny amin'ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatry ny alahelo ka zao ry Mosesy hidina zao de amonjy an'izy ireo amin'ny tanan'ny Egiptianina ty hitondra azy hiakatra hiala amin'ity tany ty Egipta ity ho any amin'ny tany tondra dronono sy tantely de any amin'ny tany ny Etita ny Perizita ny Amorita ny Jebosita sy ny Kananita ho alako eto izy ho afahako amin'ny fanandevozana izy de ho entiko any amin'ny tany soso malalaka tany tondra dronono sy tantely tany mahavokatra be mba hiadanany hifaliany amin'izay satria mitodika mitady azy izy ry havana maro amintsika nge mandre ten'Andriamanitra fa mbola te hitotototy any amin'ny fiainana tsika zany tsy mahay manararoatra n'le vanim-potoana mety mihitsy hoe izy aloha ny lahara-pamehana ty varotra ataoko ty ve zay efa nataoko teto ihany nefa tsy nandeha araka ny tokony izy akory sa ity fotoana goavana be tanterahany trano-favana vaon'ny oloko ty aza atao olana ao anao aza atao olana ny tsy fitovin'ny anaram-piangonana sy ny fombafomba mpivavahana aza atao olana ao anao fotom-pampianarana fa tsy hitonanao ny amin'izany zay ny tanterahana de hoe fotoam-be mpanafahana 3 fotoam-be mpanafahana 2023 tiana afaka anao fotsiny Jesosy tiana sitrana anao Jesosy tianao zava-maganga eo amin'ny fiainanao Jesosy tianangana indray ny fiainanao Jesosy ary io ry havana tsy voatery hoe miandro fotoana lava be manao ahoan'Andriamanitra afaka hiasa izy amin'ity sabotsy ho avy zao ty manasa antsika mianakavy a ianao efa matsiaro mijaly zay zavatra rehetra atao aiza ve ka zay fandrarana rehetra atao de tsisy mety ny fivelomana miapotika andro manalina lany hatramin'ny masokarena ny varotra rehetra ataonao bankiropitra ianao tena misy fanao ambadika zany ry havana ianao mety milamindamina mieritreritra manao hoe mety le fiainana mihitsy raha ngany efa miharatsy fa ny tsy fantatrao ange mety misy olona mankahala anao any be fialonana de mamorika anao de mamisavy anao de mibloke tanteraka ny fidiram-bolanao sy ny fandraranao ary ny fivelomanao ianao nefa de milamindamina amin'ny fomba mpivavahana manao hoe ka zay angery pastery efa mivavaka ianao mivavaka fa ianao tsy ampiery de ampahorin'ny fahavalo ianao ampahorin'ny devoly ianao vokatra ny tsy fiarahany reto zanak'Israely tamin'Andriamanitra no natonga ny Egiptianina nampahory an'ireo na nandevo an'ireo fa raha Andriamanitra nomba an'ireo ary niaraka tamin'ireo tsy afaka nanandevo an'ireo zany ny Egiptianina ianao ry havana rehefa variana loatra amina fombafomba mpivavahana variana loatra amin'ny endrikendrim-pivavahana de zao tsy atsapany zany tena herin'Andriamanitra zany ianao zavatra tianao resahako amin'ity asabotsy ao avy zao ty ao amin'ny trano-vavahana vaon'oloko andabizy zany dia iresaka ny hoe maninona moa rehefa misy olona ty misy olona anankiray mpanota be mpanompo sampy tena mpijangajanga mpangalatra tany am'izay nalehan'ny tany nandray filazantsara izy de rehefa nandray filazantsara izy de tonga de niova ny fiainany mety nandalo délivrance izy na tsy nandalo tsy olana fa vao nivavaka izy tena bebaka izy tena nandray an Jesosy to de niova ny fiainany fa maninona misy karazana pino efa mivavaka nandritra ny 20 taona 30 taona 15 taona 5 taona 2 taona ny vavahana fa ohatra ny maisatra zany ny zavatra rehetrarehetra amin'io fotoana io nanambarako anao hoe inona ny antony zany inona ny antony fa raha takatrao zay eo ny andraisanao valim-bavaka eo ny andraisanao fanasitranana eo ny andraisanao fahagagana avy amin'Andriamanitra satria mbola afaka miasa izy zavatra mahafinaritra zay nitenenin'i Jehovah tamin'ny Mosesy de nitateraha Andriamanitra ry havana tsy olombelona ka andaigny izy tsy zanak'olombelona ka anenina fa zay nylazainy de ho tanterahany ary zay nambarany de nitovony zany zay mahandriamanitra azy zay mahandriamanitra azy fa rehefa mamakitsika amin'ny Exodosy 12 mandra-pahatonga ny Exodosy 12 nanao zay ho afany Farao iazona ny zanak'Israely nanamafo Farao tsy mandefa an'ireo zany fa ny fanesiko ny loza mandra-pandraingirangy ny Farao ka miteny manao hoe mandehana ary nareo mba mizanakareo sy mibibinareo ndanonareo manao andro firavoravona ho an' Jehovah ny anefitra andanonareo raha nompo an'Andriamanitra fa tapitra maty eto izay rehetrarehetra raha mbola mijanona eto nareo de maty eto izay rehetrarehetra fa ndaonareo miala eto amin'ny firenenay ndaonareo miala eto aminay eto tsy afaka hiazona anareo tsony zay afaka atsapa zavatra ohatr'izany ianao ry havana amin'ny fiainana
hoe nandritra ny taona maro ianao nandevoziny devoly nandevoziny fahavalo nampahorinyny fahavalo fa ny fotoana voatendrin'andriamanitra anafahananao ary nanapahanao hevitra hitodika amin'andriamanitra hitady an'andriamanitra ilavonjy ao amin'andriamanitra eo ny fotoana anafahananao ny sabotsy zao fotoambe mpanafahana 2023 ho atsika tioliary sa mangatakandro fa ny valala ho ny fomba fiteny zay tsy nyromandry ambavady io tsy voatery izy fotoambe mpanafahana foana isaka ny sabotsy isaka ny sabotsy ho avy zao fa zao ty aloha ny fotoambe mpanafahana no tendrenin'ny tompo anafahananao anjaranao ny manina raroatra ny fotoana mety afahanao mitsofoka am'zany fotoambe mpanafahana zany hoetony avanao marary hoetony avanao afatotry ny devoly tongavo miaraka am'ireo olona manodidina anao zay tena ampahorin'ny fahantrano mety ozy ianao mano hoe ny Nightingale Pasteur tsy mba fahantrana tsotsotra fa de ozona avany amin'ny razambe fa tsy any amin'ny razambe anay nge ty taranaka mahantra ity de hoy aminao azo atao tsara ny manafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy tsy mbola miova Jesosy ry havana maly anio ary mandrakizay ozy izy ny ten'Andriamanitra ao malaky atoko fatelo ao zay izao ozy izy no Jehova tsy miova Jehova tsy miova Jesosy koa tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay zay nataony taloha ainy atao androany ary mbola ainy atao rapitso ainy atao amin'ny avy tsisy zavatra tsy ainy atao ainy ataony zavatra rehetra tompo anetanao tantarina kiray no amaranako azy de anaraka fitsoana olombelona tsika rehefa aveo de faranatsika ny fotoana zay niarahana teto misy lehilahy anankiray zay milliardaire zany le rahalahy zany tena hoe mpandraraha matanjaka fa io rehefa tsisy an'Andriamanitra ny fiainanao de ravy ianao efa nandeha teny ny fotoana nandeha teny ny andro nivadika tamin'ny mpiara-miasa nivadika tamin'ny olona mitokisany de nanomboka ny afahity ty rahalahy ty ary nitotongana ny fiainany milliardaire niaraka taminy koa ny akamaroany koa nitotongana satria rehefa tsisy an'Andriamanitra ianao nge rehefa tsisy an'Andriamanitra mandeha daholo ny ditra mifampirafesana fijangajangana ary reny olo ijangajanganao reny tsy miaramiaraka aminao fotsiny fa misy zavatra tedaviny ao de reny rehetrarehetra reny ry havana le mitondra ho amina faharavana mitondra ho amina fampitehana fiainana efa mitsororoka tanteraka iny efa tena ifily itehaka itehaka amin'ny tany mihitsy no tonga saina tampoka le rahalahy de nivavaka ary efa mivavaka satria mieritreritra izy hoe fantatr'olona de niafina ny nalehany voalohany tany am-piangonana mba nieritreritra andray fanafahana any anaty olonany tsisy malala no nahakasika azy le tenin'Andriamanitra zay mifampisarana tao nandeny délivrance natsapa fanafahana le rahalahy tao ambadika zay de tena io ry havana de namampitola gaga fotsiny zao io zany rehefa miasa Andriamanitra de ozy ny baiboly tsisy mahasakany zany de nanomboka teo de nanomboka niarina tsikelikely ny fiainany izy le milliardaire iny efa teny efa latsaka ambany tanteraka ny fiainany ary mampatonga saina amin'iny de zao tsy niazy rery nipotika fa niara-potipotika tamin'ny daholo reo namanamany rehetrarehetra eo niara ohatra ny totongany zany daholo fa ny nampiavaka azy de zao izy nivavaka ny akamaroany milliardaire namany potika tanteraka ary tsy tafarina tsony tena tonga de niosina amin'ny tany fa le rahalahy na de mbola tsy tena niosina tamin'ny tany azy niverina tamin'Andriamanitra nandalo délivrance niditra tao anatina fitaom-panafahana inona ozy ianao zavatra misy niarina tsikelikely ny fiainana am'izao tsika miteny zao izy rery ihany amin'ny milliardaire namany no tafarina gaga daholo milliardaire namany fa inona ny nataonareo fa inona ny grigri nampiasainareo na nody ratsy nampiasainareo ody avy aizy fanafody avy aizy fa tena mba tiana eo fantatra zao mitenen'le rahalahy verina tamin'Andriamanitra de tena nivavaka mibebaka any amin'ny fahotako de natao délivrance zao miarina ny fiainako taloha izy miafina rehefa mivavaka fa am'izao tonga de ry amin'ny devant fiangonana ery mihitsy izy no mivavaka milliardaire fa tsy menatra ny fivavahana ry ny olanao ange ny voninahitra ao ny mamaky anao ndraindray de ankana de efa misy fampitehana raha ny fiainanao de aleonao ny voninahitra ao ny azonina mafy toy zay anroka am'ty asana devoly ty de aveo hiarina ny fiainanao zany ange le izy ry havany zay le tena zavatra mila takatsika ianao nge rehefa mba manetry tena aloha ka afahany ianao
ndraindray misy mouvement tsy apozinao zany anatina délivrance mety menjera tampoka any ianao de miala le devoly eny mety mamenatra zany hoe eno misy milliardaire be atao amin'ny tanàna nenjera atao anaty délivrance atao nandoa be tao fa tsy aleonao ry ve mitafy hianatra kely ao anatina fotoana fohy de mitafy voninahitra aminao avinao rehetra toy izay mody mitafy voninahitra nefa mifiainanao efa mitotongana zany ngely tena mampalahelo dia andehanana dolo ty mpanao ody ratsy dadarabe mpanandro piskidy rehetra rehetra ty moasy sy sisy ty de tapitra andehanana dolo mbola tsy miova ihany feny tsy efa mba ampy fe zay tsy aleoa ve mitodika amin'Andriamanitra le nahariny zavatra rehetrarehetra nahoana ianao no mila vonjy any amin'ny olombelona ohatranao ihany ary raha samy ampiasa hery tsy anao atao hery mazava ty herin'Andriamanitra atao amina tontolo ara-pivavahany ty ny ampiasaina toy zay hery hafahafa any ambadika any zay mety ampanakarenanao vetivety fa tonga anao bankiropitra tanteraka andray ao arina kely ao n'Andriamanitra ny voninahitra farana ankoatra eo aloha ny fampianarana mihoatra kely ny zavatra mifampizarantsika arindra ny namana teknisianiny ao ny namana Pierrot ny fijona vavolombelona zay ho fatenany eo makasika an'ireny olana rabola tontolo arabola misy fikorotanany ireny fanasitranana teo no eo fahagagana teo no eo fanasitranana mahagaga nataon'Andriamanitra eny hiasa eo amin'ny fiainanao any ny tompo vavaka fohy ny tenako de hoarahantsika izay fijona vavolombelona zay de faranantsika ny fandarana ivavaka sika tompoko vangiony tsiraray avy tompo izay nanaraka nyty fampianarana androany na ny ten'Andriamanitra ny fampizarana teto tahaka ny zanak'Israely zay misy fotoana tonga saina tahaka an'le zanak'Adala zay niriary niaraka amin'ny fananany ary rehefa lany ringana ny fananany de tonga saina izy engany mba ho tahaka an'izany reto mponiny teo le ary reto raha misy zavatra mamatotra azy tompo misy zavatra mangeja azy misy fanahy zay manapotika tanteraka manandevo ny fiainany amin'ny fahantrano amin'ny fikorotanam-panambadiana lava amin'ny aretina tsy sitrapanafody trosa tsy mety afaka fa lovain'ny taranaka anaoriana rehetra tompo mo misy zava-mahagaga zay tsy hainao atao va nizaniza iverina aminao ary hitodika aminao ary anompo anao de ianao any hiasa eo amin'ny fiainana ianao anala azy amin'izany toeram-panandevozany zany hoany amin'ny toeran'ny fiadanana toeran'ny fanambina sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra anao rery any ray voninahitra miondrika tanteraka ary mamerina ny aja ho anao satria avy aminao ny zavatra rehetra misaotra indrindra raiko amen tany tompontsika mianakavy alao amin'ny asabotsy fa 20 ny volana oktobra taona 3 manomboka amin'ny 7 maraina manao misimisy tsika misy zavatra be de be ifampizarana aminao mivavaka mo tena vavaka mahery vaika aza matahotra hoe tena sao de afabaraka any tsy afabaraka zany ianao fa ho afahany ianao tsisy fombafomba ampiasaina eto atao de efa miteny tsisy menaka ho ampiasaina tsisy ranorano ampiasaina ny anaran'i Jesosy no ampiasaitsika tsy misy zavatra hafa ho ataontsika fombafomba navaon'ny olo koa inona no entinay aminao any fa mivavaka tsika de roana ny devoly avelantsika anjaka Jesosy avelantsika hiasa izy de eo ianao mahita azy tompany etanao dao raha tsika ny témoigner azy ary de mamarana azy izahay tao anatin'ity fandarana ity mankasitraka anao pasteur Odon de atao fanolorana namana Pierrot no kerekely lave technique namana Stéphane Nakansary tainy tompotompo vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra